anatin'ny tetikasany FSRP na Food System Resilience Programme izay vatsiny banky iraisam-pirenena vola dia mitsinjo sy manohana ireo ankizy mpianatra amin'ny fampisakafoanana any an-tsekoly izay antoka amin'ny fanjarian-tsakafon'ireo fotony sy dingana anatrarana amin'ny fahafitantena ara-tsakafo. Niroso tamin'ny fanamafisana ny fiara-miasa ny Ministera Fambolena sy ny Fiompiana sy ny FSRP ary ny PAM izay mifanindran-dalana amin'izay tanjon'ny FSRP izay amin'ny fampiroboroboana ny famokarana sy fanohanana ny fiatrehan'ireo vondrom-piarahamonina marefo eny fotony. Tsy voalohany fa nataoko hoe manana ny lanja manokana miaraka amin'ny programme alimentaire mondial na PAM ao anatina tetikasa lehibe anankiray izay itsinjovana indrindra ny zanakitsika any an-tsekoly nalan'ireo fanohanana ny cantine scolaire anefa mifanindran-dalana amin'ny famokarana koa satria sady anohana an'ireo tantsahatsika tantsaha hatrany amin'ny 5 alina ny verina ho toanana amin'ny alalan'izany ary mpianatra hatrany amin'ny 4 alina soroetsy ao anatin'ireo cantine scolaire izay toanana. Ilay fomba fiasa dia sady manohana ny tantsahatsika mba hamokatra an'ireo sakafo ilain'ny mpianatra anatin'ireo cantine scolaire no mamatsy an'ireo cantine scolaire ary izay fomba fiasa izay dia fantatra fa eran-tany ny programme alimentaire mondial amin'ireo fividianana ny vokatra ny fanapariahana azy amin'ireo cantine scolaire manana traikefa izay hoentiny ho zarainy ary ho ampiariny eto amintsika. Fantatra fa ao anatin'ny tetikasa lehibe anankiray izay vantsian'ny Banque mondiale vola moa ny FSRP no anatanterahana an'izao fiara-miasa anatao Siny androany zao miampy mbola anankiray izay atao hoe GAS na hoe global fonds global pour la sécurité alimentaire izy io ao anatin'io fa matsimbola ny GAS tsy ny Banque mondiale io zany izay mitetina ao anatin'izao fiara-miasa zany hatramin'ny 400 tapitrisa $. Hitantsika amin'izany fa tetikasa goavana be ary ezahana amin'izany ny ahafahantsika sady araky nambarako teo mampitombo ny tahampamokarana amin'ireo sakafo izay ilain'ny zanakitsika any amin'ireo toeram-pianarana samihafa. Ny fiantraikany dia antenaina hoe hiena ny tahan'ny mpianatra tsy tonga any am-pianarana hiakatra ny niveau na ny fahaiza-manao ny mpianatra ary amin'ny ilany ihany koa hiakatra koa ny famokarana an'ireo vokatra samihafa. Raha miresaka zao tsika ny any atsimo izay efa niarahanay miasa amin'ny PAM efa ela dia misy famokarana apemba izay tena mahatanty ny haintany satria fantatsika fa Madagasikara dia tsy vitany hoe miatrika ny cyclone ihany fa misy koa izay ny any amin'ny faritra atsimo iny haintany izay efa anaovana asa iarahana amin'ny PAM ary efa hita ny vokany satria efa manomboka mitombo ny vokatra any amin'iny faritra atsimo iny. Mila mbola manohy an'izany tsika tsy iraviravin-tanana mihitsy fa hitohy hatrany izay fiara-miasa zay ho fampandrosoana ny faritra rehetra. Misy faritra 5 no voambara teo dia mba ilazana amintsika fa ny fitondram-pandrakana dia tsy maintsy mitady manjakariva izay anasoavana ny vahoaka anampiana ny vahoaka ary ny ankizy mianatra izay ho avy ny ty fireneny ity no anisany tsinjovina voalohany ihany koa amin'ny alalan'izao fanapny fiara-miasa ny miaraka amin'ny programme alimentaire mondial. Ny 2 Desambra 2024 no natao ny fifanaovantson'ny mpiara-miasa teo amin'ny Ministera Fambolena sy ny Fiompiana sy ny programme iraisam-pirenena ho an'ny sakafo eto Madagasikara.